Misy roa ankehitriny ny raharaha momba ny fananantany anaovan'ny voameram-panady ady parlementaire amin'ny sahanan'ny fananantany fanadihadiana amin'izao fotoana izao nitondran'ny filohan'ity voamera ity fanadihadiana sy fampahafantarana mihitsy moa Andriamatoa Naivra Olodinina ny fanazavana mahakasika ny tokony fantatry ny olom-pirenena raha ohatra ka hanatanteraka fanadihadiana sy fangatahana izay ny olom-pirenena tsirairay. Tsara zany fatamin'ny malagasy rehetra fa ny fitondram-panjakana dia tsy mandrera tranon'olona mihitsy manao tranomora raha ataon'ny fitondram-panjakana fa tsara fantatra fa tany-tandalana itsika ny didi-pitsarana fanesorana ny olona ny toerany no tanterahan'ny mpitandro filaminana indraindray ka raha ohatra zany misy olona mipetraka amin'ny tany iray dia ny zavatra tokony ataony voalohany dia maka fanamarinana fananantany azo ve le tany dia izay mety miady miaro ny zorana. Ny commune ihany koa dia afaka manjera tranon'olona raha tsy nahazona lalana zany hoe tsy nahazo alalana tany ny fivondrona bolontany ny fanorenana trano fa ny tena tiako amafisina dia malalaka ary tsy miankina ny mpanao fanadihadiana na ny enquête parlementaire ao amin'ny litige foncier zay ny tenako ny filohany izay dia tsy miaro velively zay parlementaire manao ny fanaony ihany fa lalàna no ampiarinay ka amin'izao fotoana izao zany dia mbola dossier anankolo mitapaky ny commission nanandalo teo ny commission donc dia tsy mandidy velively na mitikiditra amin'ny asan'ny commission d'enquête na ny mpanadiady amin'ny ady tany manara-maso ny ataony dikan'izay zany dossier rehetrarehetra tsy maintsy mandalo amin'ny commission aloha voandraisana fanapahan-kevitra arak'izany dia tsy misy resaka politika velively na fiarovana olona manao ratsy eo anivon'ny filakevitra ambony tetezanita ny fanadihadiana amin'ny ady tany ao fa manaraka vola izany lalàna ary ny tenako moa ny filohan'ny voamera io voafidy ara-dalàna teo amin'ny filakevitra ambony tetezanita.